Salama daholo, Stéphanie Razakaratry ny anarako. Mandalina manokana momba ny voromahery eto Madagasikara. Za efa tia vorona efa hatramin'ny mbola kely, indrindrindrindra fa voromahery. Satria hitako hoe voromahery mety hoe masiaka zareo, fa misy ampahany amin'ny fomba fiainany, manana docilité. Dia sady mampiseho koa fitiavana ilay izy satria ny zavatra hitako tamin'ny nanao an'ilay fianarana zao tia mikarakara zanaka be ny voromahery. Dia tsy avelany mandeha ilay zanany raha tsy efa hoe manana an'izay indépendance izay ilay voro. Hitako hoe misy itovizany amin'ny fomba fiainako, ny fomba fiainan'ilay vorona. Satria izy tsy actif raha tsy rehefa miletika amin'ny masoandro. Dia izy koa ny stratégiany rehefa maka proie izy dia vetivety misakafo, dia aveo izy manao repos, dia mety misy itovizany kely